Zay no makasika ny fa tafiditra ao anatin'ny famoronana asa ho an'ny vahoaka ho atsangana any amin'ny Vohimasina any amin'ny district Fianaratsoa ny fotodrafitrasa entina anampihana ny mponina any an-toerana ny ministra ny indostria ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ary ny orinasa madinika no nametraka izany vato fototra izany. Asa maharitra ho an'olona misa 200, asa vonjomaika misa 100 ary asa kolaka maro no voaforona rehefa tafatsangana ny ferme d'État ao amin'ny Ivokotany Vohimasina, commune Ambalakely, district ny Fianaratsoa. Napetraky ny ministry ny indostria ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina sy ny orinasa madinika Andriamatoa Jules Etienne ny alatsinainy lasa teo tokoa ny vato fototra any fananganana zone économique spéciale na ZES izay atsangana eo amin'ity toerana ity. Ny voanjo zany de basé zany amin'ny fambolena voanjo, zay voanjo karazany tsara. De igny voanjo igny le torotoro azonay avy aminazy io itezanay kisoa zay agnodignagnay charcuterie atao eto. Zay koa zany eto anao henam-bifotsy araka le resaka teo, zany hoe asa fatataloha le henam-bifotsy, charcuterie, achar légumes, confiture. Fa le hoe vaovao aminazy fotsiny de ny menaka sy ny siramamy ary jus na canne. Ale izy zany fa manomboka zay zao fa magnadio zao de reto tragno efa simba reto zany ho ravanay reto satria efa tsy assuré zany le tragno. De ity zany moa mbola azonay amboary. Ity zany amin'ny herinandro ambony de fa misy machine anankiray miditra ao. Io machine io araka an'ilay niresako teo zany hoe tsy de agnatin'ilay activité vao niresako voalohany teo fa anaovanay koba. Igny koba igny ho an'ilay ankizy satria marobe ilay ankizy aty tsy ampy sakafo satria aminay moa misy katsaka, misy blé, misy rehetrarehetra de ahodinay ato. Zay zany manomboka amin'ny herinandro ambony. Vola mitetina 100 tapitrisa ariary tokoa ny eritreretina hamelomana ty hitetika azy ity. Ovatsina fitaovana mitetina 500 tapitrisa ariary ihany koa ity toerana nisy ny ferme d'État ty. Miady tokoa ny asa famokarana teo amin'ity toerana ity tamin'ny Repoblika fahatelo ary voaroba avokoa ny fitaovana tao aminy nandritry ny krizy. Nanamafy ny fanohanany ity sehatra ity moa ny ministra Jules Etienne. Tafiditra ao anatin'ny politika ankapobeny fitondram-panjakana tokoa ny famelomana ity toerana ity. Eo amin'ny 5 taona eo no anatanterana ny tetikasa ara-toekarenina eo amin'ity ferme d'État teo aloha ity. Ny alahady lasa teo moa dia niarany vory nanatanteraka atrikasa niaraka tamin'ireo mpandra ara-toekarena ao Fianaratsoa ny ministra Jules Etienne.